tsara dia misotro mare misotro Jesosy mbola misotra amin'ireny teny voalala dia miafina loatra Jesosy amin'ny sirana familiana fa tatana indrindra ianao Jesosy misotra tatao famidrona dia asana tsara zay Jesosy dia misotra loatra manao biera manao asana amen. Luka 12:20. Luka 12:20 andiny fahaenina amby roapolo. Luka 12:20 andiny fahaenina amby roapolo. Akiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olo. Nihinana izy, nisotro izy, napakabaky izy, nafokapakana izy. Mangampiavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samfiara dia tonga ny safodrano ka nandrika anazy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andro Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy. Nanao trano izy fa tamin'ny andro izay mivoan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy akitsolo fara latsaka avy tany an-danitra ka nandrika anazy rehetra. Dia toy izany dia mitahaka izany koa ny amin'ny andro iseho zanak'olo. Amin'izany andro izany izy io tapo-trano ary netany ao trano dia oka tsy hidinaka izany. Ary toy izany koa izay netsaka oka tsy hiverina amin'izay fanolozana izy. Tsarovo ny vadiny Lota, nazovo ny vovony mitady hamonjy ny ainy dia havery azy. Ary nasovo navery ny ainy dia ary izany. Nazakonareo fa amin'izany ary izany isy roalahy refandrina anankiray ho raisina ny anankiray avy. Ary isy rovavy miara-misoto vary ny anankiray ho raisina ny anankiray avy. Dia namaty izay lokany matamin'ny aiza tompoko dia ho izy tany izay teo amin'ny fady dia akory iangoana vovomahery aminy. Momba ny fiverenan'i Jesosy. Jesosy ny teny hoe ny fiverenako izy tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa sy Lota. Izany hoe misy fitovizana zany. Dia izay no jerevantsika hoe inona ilay fitovizana. Ny olona ankehitriny tsy mihino baiboly intsony. Tena tsy mihino intsony amin'ny teny nisy safodrano teto ambony tany dia ohatrany angano izany. Taloha tamin'ny terminal dia nianatra tamin'ny sekoly katolika reny dia misy adiny ray tamin'izany mbola tsy ao amin'i Jesosy. Misy adiny ray lefy fianarana teny soratra masina. Dia nahita mpanontaniana ilay namako anankiray tamin'ny mopera tadidiko mihitsy izy. Ary ahoana ilay safodrano tena nisy dia mopera. Nisy mopera hoe reny izy hevitra fonteny fa ohatr'izay fahazavany azy. Tena zany ny olona tsy mihotrony. Tonga kely amintsika amin'ny scientifique, misy ny archéologue. Ny archéologue manao fikarohana tany amin'ny toerana hoe Sodome, la mer morte. Zavatra hitany tao io la mer morte io dia ny tany sira ao dia avolo eny amin'ny sira rehetra. Dia fantatsika fa vadiny Lota lasa vendatsika. May daholo ny toerana rehetrarehetra rehefa nijerenjareo hoe tany dia hoe nisy tena incendie catastrophe farany grave be. Olona tsy mino ny tompo zany. Olona tsy mino ny tompo ane mampiarakantsika kristiana amin'izao fotoana fa ny kristiana mafiatoka sy mafiloha tsy mino. Tsika ma tsy mila profo. Hitao mary efa tsy mino an'i Jesosy dia inona ny teneny? Raha tsy mahita izy tsy mino fa inona no ataony aveo? Miverifie izy. Au moins zany anao rehefa tsy mino mba miverifie mba tsy ndromo kely eo amin'ny olatra ny tompo. Aza tsy mino fotsiny anao fa misy ny safodrano. Hitan-jareo nefa nyteneniko teto hoe asa Noa any Mont Ararat. Io Mont Ararat io any Turquie. Hita ny refiny dia mitovy mihitsy. Ary ny fonosana dia mandra-tany glasy ilay satria tenen'ny taton'ny Ararata dia mpianaka izay no nahita azy dia nianjo vahoaka dia namboarina dia hita. Io tena amin'izany raha miteny zany ny tompo hoe nisy safodrano, nisy afo. Teny zany tompo hoe misy an'io fiverenan'i Jesosy. Ary tahaka ny andro Noa izy ny fiveren'ny zanak'olo, tahaka ny tamin'ny andro Lota. Dia misy hoe miara-mipetraka miray raisina ray avy. Tsy haiko na efa heninareo zany, mety voalohany tsika vao maheno zany a. Tamin'ny vao nahiloko ny zanao ilay vomazany voalohany tena hoe hoe inona zany zavatra zany. Tandroany ampahafantariko anao izay mbola tsy mahalala fa misy ny ray raisina ny ray avy. Misy ny fampakarana, misy ny enlèvement. Ary efa fotoana izany zao
Ary Jesosy ny teny amin'izany alina izany amin'ny maizina. Mety miara-mipetraka kely tsika fa misy raisina misy avely finomy kristiany Tesaloniana ny teny mihitsy aoka izy tsy ampafantarika anareo raha lany teo tamin'izay lodomary mba tsy hanelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy ohatr'izay koa tondrana andreo izay lodomary izy eo amin'ny tompo. Fa izao nolazaina izy ny amin'ny tenin'ny tompo isika izay lodomary dia tsy aloha izay fa tsika izay velo izy dia tsy aloha izay fa lodomary tsy akoho fa ny tenan'ny tompo nidina avy any an-danitra amin'ny feony araka anjely dia hovaintsika hitsenan'ny tompo eny amin'ny raolany. Ny finoana antsika kristiana dia ny enlèvement, ny fitsanganana amin'ny maty. Raha amin'izao fiainana izao ihany nantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra izy. Impirimpiry moa toriana amintsika izany fa ny kristiana dia miavavaka amin'ny Jesosy filan-javatra. Izay ilay materialiste. Fa tsy zany mihitsy ny finoantsika kristiana fa l'enlèvement ary efa maizina ny andro. Tena tamin'ity taona teny tena hita hoe maizina ny andro. Reraka ny asa. Jereo ny zavatra tenenin'ny gazety, mijery télé nareo, tsy fanta ny any an-dafy any ny État islamique, ny guerre efa hipoaka an'io zareo, efa anaty podro zao tontolo zao. Maizina ny andro. Isa raisina dia isy avela. Dia prouvé koa amintsika mihitsy fa tahaka ny andro loasy, tahaka ny andro lota ny iainantsika amin'izao fotoana izao. Tena izy. Mbola pire azy. Dia andikany lototsika dia antsika mandikany Noa. Iza moa Lota? Lota dia zanaka nalany Abraham, zanaky Nahory. Dia vakitsika kely mandinika sy malavalava kely fa tsy mandinika tena tokoa. Tena masatsika zany azavaniana ntsony. Tena azavaniana ntsony zareo. Tena ho afo Jesosy. Tsy lainga ntsony ary tena marina zany. Jesosy Genesis toko faharoa ambin'ny folo. Genesis toko faharoa ambin'ny folo. Ary io Jehova tamin'ny Abraham mandehana miala amin'ny tamin'ny havanao ary mitranondrainao akany amin'ny tany izay asiako anao dia tonga anao firenena lehibe sady hitahinao sy halehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao ary hitaizana misoanao famonjy izay mandosonanao ary aminao no hitahina firenena rehetra ambony tany dia nandeha Abrahama araka izay mpanolazain'i Jehova taminy ary takoa niaraka taminy. Dia mamatsika ataony toko faraka ambin'ny folo ato dia hoe ary tena misy izy mitondra ny Abrahama zana sy Lota zafiny, zany hoe zafiny Abrahama misy fianakaviany zany. Ny oran-Kaldiany taona lehibe amin'ny Abrahama sy Lota. Ny oran-Kaldiany zany Kaldiany Babilôna. Raha mamaksika Genesis toko faraka ambin'ny folo dia Babilôna io azy izy io firenena tsanga. Babela moa zany firenena tsangany. Nimrod Genesis toko faraka ambin'ny folo. Izy Nimrod ozy izy dia mpihaza mahery eo anatrehan'i Jehova. En face de izy amin'ny teny frantsay fa ny tena dikany eo en face de hoe mifanohitra. Zany hoe Nimrod io dia mifanohitra amin'Andriamanitra. Zany hoe tena zay mihitsy izy. Tena hoe mifanohitra olona mpitondra firenena fa tsisy idiran'Andriamanitra. Zany hoe nitaizan'i Abrahama zany tao anatin'ny fongafonga tsy araka sitrapon'Andriamanitra na i Lot zany tamin'ny toerana nabe azy. Io izy Andriamanitra hoe mivoary. Ohatran'ahy koa zao na nitaizana fahotana maro, fomba maro, fivavahana maro tsy araka sitrapony koa. Fa izy tompo hoe mivoary. Zay le fibebahana, zay le repentance voalohany indrindra mba ahafahantsika manaraka amin'ny tompo. Fibebahana, mila mivoaka. Dia zao Lota nanaraka ny Abrahama. Zany hoe Lota koa mivoaka, Lota koa converti ary dia tena mivoaka avy tao Babilôna. Naiza na reny Abrahama dia nandeha koa Lota. Akany Egypta dia nandeha koa Lota. Dia rehefa niara-nandeha izy no rahalahy, ina ny zava-miseho voaladinao azy vaditsika kely. Toko fahatelo ambin'ny folo.
andriny voalohany. Ary Abrahama dia niaraka miala tany Egypta, dia isy ny vadiny mba mifanana rehetra. Ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Izany hoe rehefa mandeha ny Abrahama dia mandeha koa Lota, manaraka foana ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra foana midirigeny Abrahama. Izao amin'izay eo amin'ny andimy fadimy. Ary Lota koa izay niaraka nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azo rolany tany misy raisana monina, ka efa be ny fanany ka tsy azo niara monina izy. Inona ny teny tombotenina amin'izany? Babilôna dia empire. Rehefa niaraka Lota sy Abrahama dia nanao empire, lasa niary, lasa niabe, lasa nitombo. Tadifa ny tombo tsy ao anaty vahoaka, efa ampiasantsika izay, tsy ao anatin'ny masy Jesosy Kristy tombo, ary tsy hanokana empire amin'olombelona mihitsy. Ny mpianatry Jesosy tao amin'ny asan'ny apôstôly dia voalaza mihitsy fa nandeha ny asa nitory, ny antombo zareo, nefa mission miparitaka. Inona natao tombo? Rehefa amin'izay Saoly sy ny rehetrarehetra anaparitaka azy. Izay koa ny dikan'io hoe mila miparitaka fa zao araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny parole. Inona ny zava-nisy? Izy Lota hoe mitompo ny masina izy, nanomboka jery izy. Izany hoe Lota kristiana, fa rehefa avy eo nandeha tamin'ny fahitana kapitsika kely. Telo ambin'ny folo andimy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Lota nanompo ny masina ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana, hatrany akaiky ny Zoara fa azony rano avokoa izy rehetra. Taloha nandravan'i Jehovah Sodoma sy Gomora izany tahaka ny samy Jehovah sy tahaka ny tany Ezipta. Dia novidiany Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nifindra ny antsinana izy, ka dia nisaraka izy ireo lahy. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonona tany tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana ka nifindrafindra tompy hatrany Sodoma. Ary mpona tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mparitondrindra eo anatrehany Jehovah. Izay zany tena ny maso. Ny masontsika, ny fahitantsika. Ny finoana dia avy amin'ny tompoteny ary ny teny dia avy amin'ny Kristy. Tsisy finoana avy amin'ny fijery zany mihitsy. Ary rehefa tonga ny voafitaka maro ny olona kristiana amin'izao, miraky ilay tsentanana. Tany mijoalajoala, ny akanjo ny fotsy be, ny costard be da be, dia ozy tsika tena mpanompon'Andriamanitra be da be, fiangonana tsara be, mandeha amin'ny maso. Ka ny maso izy ny Baiboly dia mitondra makany Sodoma, ary zao voalaza mifindrafindra tsikelikely. Tsy hoe teo eo zany io, ohatr'izay fa Satana, raha ianao anatin'ny famarina sy famasina, Satana sy tonga dia andeha ohatra hoe mitanjona jerentsika tsara efa tenenina foana fa mbola very piano mbola vehivavy ohatra mialatsika. Raha ohatra ka nitanjona Satana any amin'ny resaka fijiliana ohatra, amin'ny resaka ny akanjo, fitafy, tamin'ny voalohany izy tsy nanao an'izany tonga dia nataony zany, fa nesorony tsikelikely io. Izany hoe fomba fiasa Satana dia mitarika anao tsikelikely mandrapahatonga anao ohatra ny tsapanao tsony hoe zazany ka efa tsy izy tsony. Ohatr'izay ny plasy nisy an'ny Lota. Lota zany dia olona converti niala amin'ny Babilôna dia natany Sodoma. Be da be ohatr'izany. Niova converti, fa manomboka mijery amin'ny maso, tsy miorona tsara, be da be ny finoana dia any Sodoma rehefa raha. Fa Abrahama nani nipoeta tao Kanana satria izay ny teny. Nandeha tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Dia niorona tsara, tsy voazobolona mihitsy. Ary misy mahasamy hafa be mihitsy amin'ny Abrahama sy Lota rehefa avy eo. Satria rehefa nandeha anafika andeha andravany Sodoma Andriamanitra, tsy Lota mihitsy ny teneniny voalohany, fa Abrahama ny teneniny voalohany. Raha izay atao hoe mila amin'ny tompontsika, mila ao amin'ny Jesosy, mila miaraka tsara ao amin'ny tompo zay vao korona ny zavatra rehetra. Andriamanitra hoy izy any amin'ny Amosa, tsy manao na inona na inona raha tsy miteny amin'ny faminany mpanompony. Fa ianao izay any Sodoma, efa misy azy farany ny eninao any, mivoa iana amin'ny Sodoma. Fa farany. Antso antsika zany raha mbola variana e. Antso antsika raha mbola variana any amin'ny fomba. Antso antsika raha mbola variana amin'ny mouvement. Fa ny Sodoma tsika, inona Sodoma dia fahotana. Mbola hitrano tsika rehefa avy eo. Sodoma zany dia tena faratsina. Ratsy ozy izy ao anatrehany mandro. Jereo manodidina anao tany efa miaraka. Raha miteny fiangonana tena ratsy. Dia misy kristianina ihany ao anatiny ao, izay tamana. Fa tsy maintsy mivoaka tao anao raha tsy tratra mihafa. Miafatra amin'ny andro farany dia mivoa, miala. Amin'ny monde sy amin'izay rehetrarehetra. Tia monde anatsika. Mila miala amin'io tsika.
dia tonga tantarany Lota amin'izay. Lota zany ao amin'ny tompo converti fa any amin'ny Sodoma misy azy. Eo amin'ny Genesis 3:20 dia misy amin'ny tantara eo namaboana Lota sy namonjena Abraham azy. Hitanareo rehefa any Sodoma vobabo ary mambabo azy io dia voalaza mihitsy mpanjaka Sinara, dia ny Sinara le Babilôna ihany efa mamakytsika ny tantara Genesis io. Zany hoe ianao zany efa ao anatin' zany Sodoma zany dia voagetra. Ataontsika hoe fiangonana dia voagetra ao ianao. Babo zany tsy hisy sakafo madio mena ny babo, esclave. Ary ny babo zany miasa. Dia dinio ny zavatra kore. Dinio ny teny zaray. Ny sakafo ny dia tsy niteny rehetra, tsy mofiany ny velomalola fa ny sakafo rehetra izay alokan'Andriamanitra. Ka matoa ianao babo zany ny teny zarainanao dia reny. Eo hitantsika fitahiana lava, fanasitranana lava. Apafolo tarena, misady hitahiana ianao, avereniny izay ny sakafo maloto satria babo, votramboto babo. Dia Abrahama, izay ny misy ao antsika, izay nitoetra ao anatin'Andriamanitra, atsona andeha rafitra ny Lota babo. Tsika izao zany. Lota tsy tokony verina atao Sodoma atsony fa mafy Lota. Satria pikira voalohany any Lota io, dia mbola miverina atao ihany izy. Satria raha mandinika ny tantarantsika dia Lota izy mipetraka teo amin'ny vavahady. Olona mipetraka vavahady zany tamin'ny andro taloha dia olona manan-kaja. Dia ny tanàna raha izay no lazaina azy. Zany hoe nanana fananana tao Lota. Anisan'ny lehibe tao Lota. Any ka tamana. Izay ny mahatonga antsika be ny olona efa lazaina foana matahotra izy raha ho faty. Satria niary loatra eto amin'ny tany eto. Any ka izay misy ny fody, any koa misy ny arena. Mafana amin'izay. Anontaniana hoe raha ho avy ny tompo Olivier, salasala daholo. Tsisy fanantenana, lany andro tsika raha ohatra zany foana ireo olona, tena lany andro tsika. Tena lany andro tsika. Ny assurance tena assurance velona. Finoana kristiana zany finoana velona e. Finoana velona. Fa tsy finoana fotsiny amin'izao. Finoana tsisy apoy, tsisy niny. Fa assurance tena velona. Tena sura anao raha tena Olivier hoe Olivier. Raha maty dia ho any amin'ny tompo zava-dehibe amin'ny Jehovah ny fahafatesan'ny olona masina. Assurance totale. Fa raha miroro izy any amin'ny Jakoba dia ohatran'ny sambo izy mitompatompo, ohatran'ny sambo valy, tsisy direction. Miroro sainao izy. Nefa dia maro ny loatra zany. Satria miary fananana loatra, mieritreritra ny fiainana, mieritreritra fitadiavana, mieritreritra vola, mieritreritra ny zavatra rehetra. Efa maizintsika hatramin'izay, efa maizintsika zareo. Tsisy tokontsony eto amin'ny tanty. Za tsy manantena Madagasikara amin'ny zany intsony. Ary dia efa miteny izany aho nany ampiasana ny amin'izay hoe mampara tsy andrositsony. Ary tsy tsika ihany fa ny tany jerevony tsy resaka politika ka leo daholo ny olona zao. Eninjato sy roa arivo ny kilao ny karaoty. Nalatsiny a, dia tsena tena ilana zany, mienina zany le olona. Pitirena zany mihamafy ny fiainana. Baiboly mazafany am-pomana dia hisy mosary. Mbola sy tafiditra sika. Jesosy miteny hoe zany izy ny fiandohany farariana. Mbola fiandohany zao dia efa jerena ny tany olona rehetrarehetra. Maina efa rehefa tonga dia fahoriana. Hitanareo ny fahasoavana dia maimaimpona. Famonjeny Jesosy maimaimpona. Famitazana azy mafy. Amin'izao mbola anatin'ny grâce sika fahasoavana maimaimpona. Fa amin'ny tribulation ny fahoriana lehibe ao fahasoavana. Fa misy anankiray koa dia ny lohana tsirairay. Zany hoe manaraka an'i Jesosy amin'izany a, misy vidiny. Dia tapahn-doza izy ny Baiboly. Dia aloha dia izao tsika dia miorona tsara dia mandeha. Genesis 3:20. Para Jesús.
dia nakany Sodoma ilay anjely no niariva ary Lota mipetraka teo am-bavahadin'i Sodoma ary nahita azy Lota dia nitsangana mba hitsena azy ka hiapoaka tamin'ny tany dia hoy izy vilia anareo tompoka ao an-tranon'ny mpanomponareo ka mandrio ny alina azitra sao ny tompotareo ary fo maraina koa ianareo dia andeha amin'izay lalaka lianareo fa hoy izy roalahy tsy afahitendreka azy zahay anio alina ary efa notany Lota faratra izy roalahy dia nivily tany tany aminy izy ka nitata ao an-trano dia nanaovany andro izy sy nanendasaminy fo tsy misy masirasira dia ina izy alohan'io dia Andriamanitra sy Abrahama no miresaka hoy izy hoe hoafeniko ny Abrahama hoe zavatra zay ho ataoko izy fa Abrahama tonga firenena lehibe dia miteny izaho izy andeha lavany Sodoma sy Gomora hoy izy Abrahama hoe ary indianao ve ny meloka sy ny mara hoe tsy hanao an'izany izy Andriamanitra dia nisy intercession ataony Abrahama i Abrahama ny fona ho an'ny Lota zay koa ny misy amintsika fontsika ho an'ny fianakaviantsika zay mbola mampalahelo ane mampalahelo fianakaviana tsy malaly ary Abrahama no courant voalohany Lota zany hoe zay hokaikin'Andriamanitra zay mitoetra amin'Andriamanitra no courant voalohany zava-misy no avy ny kristianina zay mbola any anaty Sodoma sy Gomora kristianina mbola corrompu kristianina mbola manao marimaritra iraisana mbola mélange zany hoe kristianina am'izao mélange fisehoany ivela akanjo sy ohatr'izany fotsiny no miseho ny hira ny feo miratarata zangazangano daholo ny sotro ny foka vavaka izy am'io mélange efa anaty Sodoma fa ny olona zay tahaka ny Marta zany no mahalala ny zava-petra any amin'ny Amosa toko fahatelo ny fahafito dia zay teny ny tombo hoe Jehova hozy izy tsy manafina azo rehefa vitsika Amosa toko fahatelo ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy tsy manao na inona tokoa Jehova Tompo raha tsy milaza ny heviny ampahanany mpanompo ny mpanompo ny tompo mila ho courant zavatra rehetra iny rehefa voalazako anareo zavatra rehetra hozy izy Jesosy Kristy tompo efa nambarany Jesosy io isy an'izao kristianina am'izao anaty aizina hozy izy Paoly tsy malaly n'inona matory amialy zany ny olona matory satria voalaza mihitsy fa rehefa nandeha le anjely izy rehefa riva ny andro a tonga atao Sodoma ny anjely zany hoe amin'ny maizina iny zany ny tonga ny afatra hoe mivoao Sodoma ary izy tsy miteny hoe tamin'ny mamatinany la izy miteny amin'ny ariva zany rehefa omboka maizina inona ny afatra mivoaka inona ny tori mivoaka inona ny tori ho avy Jesosy zay mesazy amin'ny andro farany ho avy Jesosy tsy zavatra hafa raha tamotantsika lena mety nitory zavatra hafa mety nitory anareo ohatra zao fitantanana fiainana kristiana ara-baiboly fa tsy zany intsony zao fa ny afatra dia mivoa any amin'ny Jaona Matthieu toko fahadimy amby roapolo dia izy amin'ny mamatin'ala izy dia tonga mipapakatra dia misy feo manao hoe mivoa hitsena mipapakatra any apokalypsy any dia hoe miala aminy ry oloko aza mibolota aminy amin'ny Babylone Masodoma mitovy tena am'izao tena miala amintsika fa tena tsisy mivoaka amin'ny Babylone zany tsisy mivoaka ny Sodoma zany tsony zavatra hafa mihitsy tsisy mitory an'i Jesosy iveriny zany tsony loza ne zareo ho avy vojeo ny tenanareo izy izy eo amin'io zao mbola miteny zay izy hoe vojeo ny tenanao sy zay mbola nananao izy izy fa andringana an'ity zay akizakely amin'ny tesolony anany koa miteny an'io alina io hitanareo ny mazava alohan'ny mazava dia misy foana amin'ny maizina raha mandika ny nanaovan'Andriamanitra ny Genesisy izy hoe Andriamanitra izy nahary lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsisy endrika sady fo ary aizina mitambony lalina ary Andriamanitra ny teny hoe misy ny mazava dia misy ny mazava inona zany ny voalohany indrindra mba misy mazava maizina
zay no tonga Jesosy miteny raha hoavy ny zanak'olona eny amin'ireo lanitra moa hita finoana eto ambony tany va izy zany hoe ny olona hiaratsy indro aizina manarina ny tany ary ny espity manarina ny fireneny fa aminao kosa ny mpisahany fazavana Paul mbola miteny an'io ihany eo afaka mpangalatra amin'ny alina ny tompo izy tsika ozy izy tsy amin'ny maizina fa mazava fa reo izay maizina ozy dia matory reo izay misotro tao ozy izy dia misotro tao amin'ny alina reo matory dia matory amin'ny alina fa tsika kosa izy eo anaty fahazavana zany hoe tsika eo anatiny aizina fa tsika misy fahazavana fantatsika ny zavatra ho avy fantatsika deo ny événement fantatsika ho avy Jesosy fantatsika ny finoana éclairé zany tsika satria miaraka amin'ny tory izay fahazavana fa ny olona maizina ozy izy dia matory zany mahatonga antsika matory ny kristiana manatory masy zany ianao amin'ny alina zany amin'ny hariva matory dia mandrovy dia foazina amin'izay hoe mifoaza dia miraikitra satria tsara loatra le mofo ka ho tahiny ianao zay le mofo zay azo katokatona ianao zay le mofo zay azo trano ianao zay le mofo zay dia tamany ianao dia izy ianao aloka ihany mitendra Sodoma ka aloka ihany ato fa amin'ny be ato ka niary loatra zay torina toromaso tanahy daholo ny zavatra torina amin'izao mifoaza nareo zay matory izy dia ampazavanareo Kristy zay ny tonga Jesosy teny miembena mivavaha miaraka mba tsy dirareo fanapanahy bila mifo dia zao rehefa tonga le afatra dia nandray azy loto iny ka mba ohatry zany tsika fa raha tsy mandray ny afatra ianao mivoa taraiky ao tratra ny lo zao fa lota nandray azy raha mbola ny Babilôna raha mbola ny Sodoma raha mbola any amin'izao tontolo izao tsika mivoa tsisy maromaro tsiraisy mafy za zao nisany tia zavatra maro teto amin'izao tontolo tiako e izy vidéo be tia misotro toka be tia akanjo be fa manaraka an' Jesosy misy prix mafy le izy tamin'ny voalohany nanapahana anazy dia voalazan'Andriamanitra misy rehefa nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra nisy famorana atao famorana zany esorona mialatsiny ilmary lahy voninahitra lehibebe zavatra tianao rehetrarehetra dia niary narary fa tsy maintsy natao ary rehetriny sitrana fa mampalahelo ankehitriny betsaka ny kristianina tsy miala amin'izany zavatra zany io monde io ny zareo mamitaka atsika na io tele jereo io mialatsiny betabe ny zavatra ampidirinao misy klipa zay tamin'izany jerelisa taloha fa ohatra hoe tsy dia rampaninina anahy tamin'izany fa tateorina rehefa nazavay Jesosy dia satanika be le klipa zany misy mpanakanto malaza be ary tandrema mihitsy nareo tanora betabe amin'ny zavatra ankehitriny satanika daholo Beyoncé Rihanna rehetrarehetra manaraka mbola zavainanareo fa satanika daholo dia ina sy mahatsy serisiaritra kely zay dia tamin'ny lalan'ny télé izy mitsofoka atao anatin'le tokantrano dia vao mitsofoka atao anatin'le télé le vehivavy zany tena satanika mihitsy koa satria fa malaza be izy dia potika tao ny tokantrano ny fiarandro alo sakafo le famille zany manimby any télé fa zay zavatra tena masotsy ireny vaovao documentaire zay téléson fa za zavatra tena zay mantsy le monde zay le mangety zay mahatonga kristianina saratra be ny amatsoanana azy tao tamiraikitra loatra ilota raha mandriny teny tantara io tsika efa nsitomina mihitsy vao niala tao efa nsitomina efa hoe hoavy lozy efa tamin'ny alina ray manontolo raha mandika zany alina zany tsika dia tribulation araina vao tonga amin'ny fitsarana zany hoe Jesosy Kristy tompo zany hoe possible mihitsy no fanandany tribulation fazavana Jesosy mety misy kristianina andalo an'iny betsaka ny andalo ina zava-misy amin'izay rehefa nampandrosony lota tao trano le anjely mandray miafatry lota izy raha tsy mbola natory nandry izy dia avy manodidina trano tonga tao Sodoma trano tanoraka tamin'ny
dia ny vahoaka rehetra tao tanàna dia niantsony loto izy ireo kanao tamin'ny aizy ireo lehilahy vao tonga tao aminareo ireo avy ety aminay izy alalanay azy zay le tenenkinareo rehefa amin'ny alina tsy mila matory lota vao laza misy fa rehefa nandray le afatra izy dia naniny raha mbola tsy natory zany hoe fo loto tsy mila matory Sodoma sy Gomora tsy miandry anao rehefa nandray le afatra ianao efa evy iny kao iandry anao atory tonga izy anankirotana anao tonga Satana angelingelina anao Babilôna rehefa narary Ezekia dia voalaza mihitsy mpanjaka nandina intsy izy teo anaten'Andriamanitra raha mamaky ny tantara dia narary izy dia tonga Babilôna namangy azy dia naseho Ezekia azy daholo zavatra zany mbola Jerosalema tamin'ny mbola taon'ny fanaranan'Andriamanitra nandeha lalana hidira amin'ny Babilôna izy Isaia mpaminany ho avy ny fotoana tonga Babilôna hamotika anao satria naseho anao anazy ny zavatra rehetra betsaka ny kristianina ohatr'izay manome accès ny Satana manome accès ny do amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny fahotana maro samihafa fa lota tsy natory lota ny ambina tsara izy eo izy le olona tao amponina sy Gomora avy ety hoe lehilahy eo alalanay azy mipikany alalanay azy io raha mamakytsika ohatra ny Genesis toko fa ohatra Adamo izy nalalan'ny vadiny dia miteraka zazalahy Kaina izy nalala ny vadiny dia miteraka zazalahy hoy izy Maria hoe ataoko ahoana natongavany zavatra fa mbola tsy mahalalala zany hoe dikany nalala tena connaissance biblika dia fiarahany lasy ny vavy intimité connaissance tena fahalalana zany akitsenteny amin'ohatra ny Genesis toko faefatra anaran'i Jesosy Genesis toko faefatra ary Adama nalala ny vavadiny dia nanana keva ka niteraka ny Kaina eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo toko andiny fafito ambin'ny folo dia misy an'izay ary Kaina nalala ny vadiny dia nanana anaka raha vehivavy ka niteraka ny Enôka zay zany hoe fahalalana zay le mahatonga le hoe homosexualité satria na ny olona rehetra teo an-tanàna izy satria lehilahy reo dia ohatr'izay mieritreritra ny azy fa ny tena heviny ara-panahy koa zany dia zao hoe ny olona no Sodoma zany dia alalan'le afatra ihany izy dia hitady azy ihany izy fa manino fa inona indray rena azy amin'ny filany milaivany azy ka io mesazy hoe mivoa amin'ny Babilôna io na mivoa amin'ny Sodoma io tsy amin'ny filanao zany ny olona zany am'izao mampiasa ten'Andriamanitra amin'ny filany sy ny sitrapoly zay mahatonga Satana miteny motsy filanjavatra vany fa ny angata ny fikirany Jehova aminao ny Andriamanitra misy an'le mouvement ny États-Unis aminy hoe ohatrany hoe positivité tsy haiko tsara izy ohatrany hoe mampiasa ny fanahy masina zavon-javatra zay ny fera dia olona ohatr'izany tsy ahazo ny message mihitsy olona intéressé zay mahatonga Jesosy nanafina ny teny tamin'ny fanoharana nareo izy ny avelany alala fa retsy tsy avely satria manamasana izy fa tsy mahita manatsofina ihany izy fa tsy mandeha dia voky lota ty izy lota tamin'izareo hoe anaran'i Jesosy andiny faheno dia nivoaka teo varavarana lota keo aminy ka nakato ny varavarana ho izy masina nareo raha lako aza manao ratsy rehefa ao anatin'ny confusion rehefa ao anatin'ny kristianina anatin'ny Sodoma manao maromaro tiraisa ohatrany rahalahy olona efa manao ny ataony olona efa anaty fahotana rahalahy misy rahalahy marato ka be ny namako aty ilota zany fa tsy dia manana vision mazava itsony dia zay mahatonga azy teny manana vehivavy anankiroa aho zanaka vavy mbola tsy nalalanao omeko anareo atao vai sitraponareo ianareo amin'izany le toe-tsainy lota efa infecté satria toetra ela atao Sodoma toetra ela atao Sodoma dia efa tratrany maromaro tiraisana ina zava-miseho dia nivoaka teo varavarana lota ka nakeo aminy andiny fahavalo ino mananjanaka roa vavy ao zay tsy mbola mahalalala masina ianareo oka ireo no avoaka keto ka ataonareo aminy zay sitraponareo fa reo lehilahy ireo kosa dia aza anaovanareo na inona fa tonga hialika teo trano izy eo izy ireo
miala eto ianao dia hoy izy ireo ndray ile ty tonga ty vahiny kanefa matetika mila isompy tsara ankehitriny dia anao ratsiratsy kokoa amin'irony amin'ireo lahy zay ampatsahivy mponinao Sodoma sy Gomora lota fa mpivahiny izy tika mpivahiny no eto valopolo taona rabe izy Andriamanitra fitopolo taona rabe dia matytsika raha araky ny eritreriny izy izy dia miary izy atao famandrakizay trano olona tsy manana tompo miary foana dia raha mieritreritra izy ny baiboly dia pelety mandrakizay izy fa mandahatsika ny mpivahiny ary indrindra ianao rehefa kristiana dia taty fa mpivahiny ianao no eto sao dia tsy fantatrao zany sady ny olona tsy mino Jesosy ny ampatsaina ianao ne ka tsy toetreto ohatra ny kanoloto io na tonga saina azy le izy fa mpivahiny tsika raha vakitsika ny amin'ny Hebreo ihany hoe mpivahiny daholo ireo rehetrarehetra amin'ny finoana Hebreo 11:. Hebreo 11:. Andiny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ireo rehetra ireo dia maty amin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fipiasana fa natazana ny teny lavitra iny izy ireo ravoravo ny ara-bazy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany zay tsika kristiana izay mandary mpivahiny manana espérance ho avy Jesosy andeha aho izy dia namboatra fitoerana ho anareo dia rehefa avy manamboatra fitoeranareo dia ho avy indray ka anareo zay le espérance zay fanoto efa miary loatra zay le mpitsara satria zay mihitsy miasa ny tao Sodoma miary loatra izy dia lasa tamana lasa tsy mpivahiny intsony dia vakitsika ihany tantara dia anosika mafy an-dehilahy izy ireo dia andota ka misesika mamaky ny varavara ka nitranotana izy ireo lahy dia nanentina notao trano ao aminy ka nakaty ny varavara dia nampanjambena mason'ireny lehilahy ireny teo am-baravarany trano izy ka trano kely ka trano lehibe ka dia sasaporiny tamin'ny varavarana izy nanan'izy dia nakatona ny varavarana dia nitapena le anjely mason'le mponina rehetrarehetra tao Sodoma sy Gomora dia sasatra nitady varavarana izy fa tsy nahita tao anaty aizana totaly nitady any aiza le messager aiza le afatra aiza fa tsy nisy tsony nitady io fa Paul miteny zao raha miafina filazantsara dia miafinao amin'izay ivery zany ianao zany zay na ohatra ohatran'ny spoinao Sodoma ny tanjonao hoe filanjavatra ny hitady an'Andriamanitra filanjavatra tsy resaka fibebana tsy resaka famasena tsy resaka lanitra dia jamby ianao misy varavarana ikatona koa nena amin'ny grasy tsy haiko rehefa fantatrareo zay vakitsakela ny Romanina 12:. Nam'izao fahasoavantsika zao ara mikatony rehefa tonga amin'ny fotoana Romanina 12:20 dia fahinao fadimandroapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tiako tsy fantatrareo izany zava-miafa izany raha fa reo hevitra mitenanareo hiendry nareo fa misy famafiam-po manjo Israely sasany mandrapiditry ny afenony Jetrisa ary amin'izany dia vonjena avokoa ny Israelita araka ny voasoratra hoe io fikrian'ny Isaia tiako tena zany dia zao hoe misy party an'Israely izy izy anaty aiziny fa rehefa feno izy ny Jetrisa Andriamanitra amin'ny alalan'io dia mitodika amin'ny Israely amin'izay Andriamanitra dia mamaky ny Zakaria 12:13 tsika dia isy fisaonana lehibe ao Israely amin'izany isy atokantrano mitokana satria iveriny Jesosy ho an'ny olona raha mamaky an'io 12:13 tsika dia zay sao dia narimy Andriamanitra re ny olona io zay Andriamanitra izy tsy manary ny olona velively dia mitantara izy mbola ho an'ny Jetrisa aloha zao fa rehefa tonga ny fotoana izy ka feno ny Jetrisa misy anankiray converti farany zay fantatra Andriamanitra io dia todika amin'ny Israely amin'izay ny olona dia azafady ny Andriamanitra hamonjy azy dia io tonga dia conversion nationale zany hoe aty misy mibebaka manaiky an'i Jesosy aty misy mibebaka manaiky an'i Jesosy aty misy mibebaka manaiky an'i Jesosy tout Israel ray manontolo teneny toko mihitsy amin'ny Zakaria 12:14 hoe hijery azy ny fonony izy ozy izy ary isaona azy tahaka misaona zanak'alahy tokana amin'izany androany izy Jehovah ny tongony hipetraka eo tendrombohitra oliva
izy dia anjely tamin'ny teny amin'ny Jesosy tamin'ny mandeha Jesosy teo tendrombohitra rehefa Galilea maninonareo no mitazana eto fa iny Jesosy iny dia mbola iverina tahaka ny nahitanareo azy teo tendrombohitra visa zany le Jehova Jesosy any akoiny Zakaria manaraka angamba ny azavainy zay misy varavarana mikatona Jesosy koa tena izy mivavahady fa amin'ny fiteny frantsay zay porte zany hoe Jesosy tsy hitany olona tsy mitady azy maro fa zay mitady ny ahita ozy izy evatsika ny tantara ary izy mbola tamin'io mbola marina tokoa va ianao dia zay vonaty lanao sy zanako vavy tsy zanako lasa zanako vavy ary nazovina agnanao ty tanàna eto miala amin'ny ty tanàna ty fa oravana ty tanàna ty satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehany Jehova ka dia naneraka ny Jehova vavazy izay dia nivoaka lota ary netiny teny tamin'ny vonatiny izay efa anambadiny zanako vavy ka nanao hoe miangamy alany ty tanàna ty fa oravany Jehova fa natao vonatiny mpanao vazivazy otrany mihitsy ny zava-misy misy foana mitory amin'ny olona resaka enlèvement eo avy Jesosy izy fitsarana izy ny olona lehilahy koa dia zany foana misy foana na ao tokantrano zany tena hoe fa manafatra mihitsy hoe andeha zay atoato zay sisa ny tena dia averiny fa hoe hofaty ateny fandehtsika ny olona ka ny olona manao azo vazivazy ny olona manao azo vagaladala finoana samy mano nefa rahatsika dia mitory mbola misy manao ve mbola misy ray aman-dreninao ve mbola misy zanaka anabavinao ve mbola misy olona tianao ve mbola misy fianakavianao ve ho izy nanjeny hoe hoenti mivoaka izy fa horavana ny tanàna fa tsy netiny io tsy maintsy mandeha mampalahelo izy fa zany mihitsy fa zava-misy ary maraina koa ny andro dia nandondana ny loto rehejereo ka nanao azy minga eto ny vadanao sy zanakao rovavy izay eto fa reo mba ringa izy minetika ny tanàna ary nitaredretra izy no mitantanan'izy reo lasa izy sy ny vadiny ary ny zanany rovavy no ny famondrapony Jehova taminy ary nitondra azy mivoaka izy reo lahy ka nandao azy teny ivelany tanàna anareo lota tena sikirina mihitsy vo niala tao tena sikirina mihitsy nitaredretra izy ozy izy misy taona ny fibebany io tsy hitatsika misy taona fibebany io zany tsy anio raha mihain'ny feo nareo dia za manamafy ny fonareo takiny tamin'ny andro ny talozy izy fa raha mbola atao hoe anio miararoty misy olona hoe matory dia maty miakatra mitohatra dia maty raha nitantara ny eny koa betsaka ny eniko olona tsy nitandra zay le tady fotoany bebana fa tsisy ohatran'ny sao bebaka amin'ny ramasy fa tsisy tsoa raha mitantara koa zay eninareo na gazety na vaovao maty ny olona ankehitriny maty ao anatin'ny fibebahana aza miandro fotoana ny lota tena hoe grasy manokana satria voalaza hoe Andriamanitra izy natsiaro ny Abrahama satria Abrahama tena nitery dia ny lota inona moa Abrahama dia mitovy an'i Jesosy Jesosy ny mifona ao antsika andro manarika zany hoe Jesosy mifona ao antsika ny hidirantsika any amin'ny lanitra Jesosy mitondra antsika ny hidirantsika any amin'ny lanitra fa zao ano fianakaviany Jesosy venao satria lota dia voalaza fa fianakaviany Abrahama fa tsy rehetra i Abrahama tsy mivavaka ao an'olona hafa kao Sodoma lota ny tena mitanjona satria ao zanaka lalahy ohatr'izay koa tsika eto amin'izao tontolo zao izy fa tsy namazao tontolo zao raha ivelan'i Jesosy Kristy tompo dia misy ny fahabeziran'Andriamanitra zay ny Baiboly fa ao anatin'i Jesosy any misy ny fahasoavana ny tompo izy dia tezitra mandaka rehefa mpanao ratsy zany hoe ny olona rehetrarehetra io mbola eo mba fahabeziran'Andriamanitra io raha tsy mibebaka fa raha hiala amin'izay tsy
dia miditra ao Jesosy Kristy to mila fianakaviana koa zay le tenenina foana fantatrao hoe Jesosy fa ny anankiray zava-dehibe tokony fantarina koa dia fantasy Jesosy ve ianao satria iny koa tena important satria surprise be rehefa aveo satria izy ny tompo tsy fantatro koa nareo navezana viaiza nefa reto malala azy dia gaga be ry zareo fa fantasy Jesosy ve tsy idiranao any ampaly avolohany tsy ny fahafantaranao ny rajonaro mampianina fantatro olona rehetra rajonaro mampianina fa zay zay fantatry rajonaro mampianina no tafiditrao meta be mantsy le miteny tomboky tsy efa nanao ohatra zao ve zahay tsy efa nanao an'ity tsy efa nanao an'ity dika ny tomboky zany amin'ny jiosy raha miverina idrony teny ny zavatra tena zava-dehibe aminy zay ohatra zao lazaiko anareo marina dia marina tokoa izy Jesosy dikan'izany zavatra tsy maintsy marina misy nofo marimarina veriny indroa tao amin'ny baiboly dia tsy maintsy tonga tsy maintsy ho tozy izy ny teny amin'ny Joseph reto olona manao tomboky reto zany dia tsy hoe olona hoe senda mivavaka fotsiny olona tena mivavaka ny eritreriny olona tsy miraty mihitsy olona tena mieritreritra tena malala ny Jesosy kanefa izy tompo hoe tsy fantatry avitaiza hoe mila amiko nareo mpanao ratsy kay tsy fantatry fa izy kay mpanao ratsy kay teneka be da be mivavaka amin'izao any am-piangonana maro mivavaka mitatana ny fiangonana mivavaka fa ny zavatra atao mitatana ny fiangonana tsy olokonareo nahita an'izany mihitsy aho fa tena manankolokoly efa manao tomboky ary efa nitonga azy nivoaka tany ivelany izy dia anankiray mantsira monjeny ianao aza mety ianao na mijanona ny tamin'ny anankiray mantsora any tendrombohatra efa andao arirany ianao ary olo tatany aza amin'izany tompo ino fa efa nitafika masonao ny mpanomponao ary efa nalehibe fanondramponao ianao izay nataonao tamika aminjena mena ary tsy afa mandositra ny tendrombohatra ao fandao tratrany lozaka mifaty ao indro vohatra diakaiky antsirana sady kely masina ianao aoka andositrao dia ho velona ny aito akrisy tamin'ny iny rehefa nekety ny teninao tamina zavatra ka tsy ho ravaky mivohitra loazainao io andehany mantsirao fa tsy mahazo manao mandapatonganao ao izany nanaovany anarany tanana hoe zoary ary masoandro efa miposaka tamin'ny tany raha tonga tany zoary loto fa Jehovah nandasaka tamin'ny Sodoma sy Gomora sy ny Fara sy hafa avy tamin'ny Jehovah tany an-danitra ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny talemaka rehetra sy mpona rehetra tao tanàna ary ny zava-maniry eo amin'ny tany ary mivady lota ny erika toy vony dia tonga vongatsira mitsangana ka dinareo teny tompokany lokatoko fa fika tsarovo mivady ny loto ny afatra dia zao hoe mantsira mivonjeny ianao aza mery aza miverina nefa manaraka ny Jesosy fadio ny velomena fadio mihitsy ny velomena betsaka ny olona fantatry fa miverina inona moa ny tsira zany dia volazany baiboly ny Korintiana fahotanao izy tsika izy isorona sirasira ely zay mahatonga zavatra izay rehefa manao fety izy eo anatin'ny paty dia manala ny sira rehetra izy zany hoe tsisy loto tsisy fahotana le fiverenana zany dia tsy inona fa fahotana be dia alika izy miverina amin'ny alohany sovavy mifanany verina misy potaka ndray mila mandroso mila tsy mieritreritra tsony izy misy taona tena hoe mafy le izy fa misy taona mieritreritra tahak'izay ihany tsy nalala efa mafy be le zava-misy le tahak'izay ihany tsy nalala fa zao rehefa mandroso dia mandeha hatramin'ny farany miazakazaka sika izy Paoly mandroso mandeha fa dio ny miverin-dalana misy potaka miverin-dalana ny fahotana dia takan'io mivadiny lotony afarany tratra izy satria niarinao potaka daholo ny famana andray manontolo tao daholo mbola tsy tena hoe vonina niary maimaika be le fialana tao Sodoma tsy inona fa tsy tena hoe raha mandika tantaranao atsika no tena niomana hatramin'ny farany mihitsy rehefa nambasaka ny rano Andriamanitra dia volasy ary tamin'izany ndraika dia efa tao izy Noa zany hoe Noa tsy namaiky izany Noa zany tsy nisy boatra ny loto fa nanaraka tamin'ny tsy priany mihitsy izy dia izay tantsika ho takan'ny Noa
fanotana izy tavely. Dia tadifa nisy varavarana natapan'Andriamanitra koa tamin'ny Noa. Hoy izy hoe narindrin'Andriamanitra amin'ny varavarana samby fiara. Dia ringana daholo izay tsy tafiditra tao. Ny olona amin'izao zany efa ratsy be, fa ratsy ny biby. Ka na ny biby aza niditra tao anaty samby fiara, ny olona rehetra tavely. Efa ho avy Jesosy, efa ho avy Jesosy. Dia vakitsehakely kely amin'ny fahasiny amby roapolo dia ihany koa arano van'Andriamanitra ny tanàna sy ny tany lemaka dia natsara ny rano Andriamanitra ka namoaka ny Lotaiana tao afovoam-borafana tanàna tanàna izay nolena aloha. Izay Abrahama tena ohatran'ny hoe Jesosy. Izany hoe izy tsy miteny hoe natsiaro ny Lota Andriamanitra ka natsiaro ny Abrahama izy. Tadi hoe Abrahama mifonao anao dia ohatran'izay koa Jesosy no nantery izay dio antsika. Rehefa tonga ny andro-farany dia tsy hita mihitsy no hitan'Andriamanitra io. Jesosy no hitany io. Efa ho lehibe antsika any an-danitra any a. Jesosy no mahatonga an'izay. Jesosy zany no hitan'Andriamanitra amintsika. Fa tsika velively. Fa raha ny fahamarinantsika mbola tena lavitra be amin'ny zavatra rehetra. Izay tantaran'ny Lota. Misy dira be amin'ny fiainantsika amin'izao io a. Kristianina corrompu, Lota zany. Sodoma maneran'izao tontolo izao, Lota zany. Ban Ki-moon misy firenena anankiray tsy haiko na Ouganda zay tsy nanaiky ny resaka homosexualité izy. Dia tatramin'ny fahirano izy amin'izao. Fahirano izao tontolo izao. Tena io Ouganda ampatra izy zay. Efa ekena resaka homosexualité any andafy a. Araka ny faratsiana maro manaraka an'izany. Aiza, fa ho tany. Ary na ny zaza izy ka hatramin'ny lehibe. Dia rehefa hoe taona olona amin'izao. Kely ny tanora amin'izao dia efa mianatra anatra manao zavatra. Ary misahirana mihitsy ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny tena mahita amin'ny fahasahiranana amin'izao hoe aiza na fiaina satria mitaiza zaza. Fa ny zaza moa tsy mbola misy pia, izy dia tatany loatra izay. Tsy fatany loatra fa ny télé mantsy no mitaiza azy, ny jeu vidéo no mitaiza azy, ny hira no mitaiza azy. Rehefa nanody Adama sy Eva ny tena faoty, fa tany amin'ny Adama no mitenen'Andriamanitra. Io zanakitsika dia diditsika io. Tena diditsika ny zaza aloha raha mbola tsy malala ny fahamarinana izy ary adin'Andriamanitra tsika ahoana ny taizanao zany. Sao dia alefanao any amin'ny skopo, alefanao any amin'ny sekoly alahady. Isan'andro isan'andro anao mila mitaiza azy araka ny sitrapony tompo. Fa responsabilité be eo amin'ny ray aman-dreny io. Adin'Andriamanitra amin'io. Itsika ny tantara Noa. Amin'ny andro ady ina ny zavatra voalaza ny Jesisy toko fahenina fa hoe aritan'Andriamanitra hozy izy a. Fa tsara tarehy zaraka vavany zanak'olombelona ka dia nakazo mivady izy. Zay foana le fiandohan'ny fahotany nahita le maso ohatran'ny evo nahita n'le hazo. Hitany izy fa tsara fihinana le azy mahafinaritra no mijery azy dia lavo izy. Davida rehefa nahita amin'ny Batseba dia lavo izy. Le tokoa nahita le maso. Vakitsika dia Jesosy toko fahenina. Ary voany maro ny olona tambony tany ka niteraka zazavavy maro dia hitany zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy zanakavavy olona ka dia mividy vato ho azy taminy izy araka izay rehetra tia. Aloha Jehovah tsy mba napaka mandrakariva amin'ny olona mifanahy fa amin'ny finiavany dia hanofy izy. Nefa efa ho roapolo amby zato taona ny andro. Ary ny Filima no toetra tambony tany tamin'izany andro izany sy taorian'izany koa raha mivady tamin'ny zanakavavy olona zanakavavin'Andriamanitra ka niterahany ireo ilay olo malaza Israely izay dia ny lehilahy manan-daza. Ny Filima izy ny tety ambony tany tamin'izany tsy taorian'izay koa. Izany hoe rehefa tonga ny safidrano mbola miverina ihany antsoina hoe ny Filima. Ny Filima io antsoina koa hoe géant. Dia voalaza keo héros izy dia la mythologie na hoe olo malaza héros. Rehefa nasoron'Andriamanitra zanak'Israely dia andeha ny tany Kanana dia misy mpisafy tany. Rehefa miverina le mpisafy tany izy le mpisafy tany hoe tsara izy dia tanàna reto ny vokatra fa zao nahita ny Filima teo zahay ozy izy.
Anefa misy an'ilay film io dia tamin'ny alalan'ny zanak'Israely ndraiky nandika an'Andriamanitra zay nisy ataontsika ny zaran'ny Saoly reny le izy Amalekita, Anakita, Goliata, Davida, Oza teo foana zany reny ary Andriamanitra miteny Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa zany hoe isy an'io alliance io metabe ny tantara momba an'izay teny efa eo abitsika amin'izay zao nopaka tamin'ny deuxième guerre mondiale ny zanak'olombelona tamin'izay docteur Mengele manao fikarohana avy eo nazisme io resaka génétique n'olombelona modifié dia resaka nandeha amin'izay dia lasa miapotika tanteraka ny resaka génétique anakaka amin'ny zava-maniry anao za tsy hoe tsy mihinana an'izany hoe tsy efa teneny fotsiny izy tantara fait scientifique zava-misy na reny resaka hoe poulet de chair reny ohatra reny tsy conception scientifique nanaovana reny mikatsaka ny lafy any tsisy katsaka tena madio zay mahatonga ny olona ny vidy zavatra ty amintsika nombontsika madio fa ny amin'izareo fa somary corrompu voalaza amin'ny baiboly fa corrompu total ny tany ray manontolo mividy tamin'ny lalany aliana ny zavatra reny akoatr'izay ny alliance ny Satan sy ny olombelona efa miabedabe amintsika miteny zao misy ministre de défense an-canadiana ministre de défense ny teneniko reo hoe olon-tsotra dia tsy maninona fa ministre de défense zany hoe tena marina ny tenena ny resaka armée izy dia amasy Russie sy ny Amerikana dia misy mitondra azy fa izy moa tsy malama baiboly fa ataony extraterrestre izy fa ampony extraterrestre dia mivoly any fa tokony tenentsika amin'olona io izy le haute cour constitutionnelle amin'ny Amerikana tsy teneniny zany izy fa afaka hitanareo amin'ny internet tsy efa conférence be mihitsy ary izy tsy mataona satria efa antitra izy rehefa antitra izy dia dénoncé fa tsy haiko ny afara misy olona zany dia mikendandro zareo ny tamin'ny téléphone fa izy teny efa hoe tsy mirarantsony fa mila teny zany hoe le film io efa eo am'izao tsika miteny zao ary le héros jereo efa le film Spiderman super héros zany te alaza dao ny olona rehetra zay ny izy io reo le olo malaza te ho alaza te ho lohany te ho premier satana ihany zany teto Madagasikara misy mpiara-miasa ny tantara tena nampaela ka mijery Spiderman na le zaza héros io super héros inona natao lasa indakeny amin'ny 5e étage etside dia mijery dia maty satria reny natao modentsika ka efa malolo ny tany olona mamitaka daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy azo fikirana tsony fa omany ny fiainantsika message amin'ity taony ity dia hoe voa message amin'ity taony ity hoe ho avy Jesosy ary tsisy afa-tsy zay fibebahana dia rehefa atao ho avy Jesosy fa mbola lavidavitra ao fiverenany tompy dia zavatra afa nitorina fa nanindafy any dia zany nitorina ho an'izay tena hoe vrai fa ny tsy vrai mahita message afa-koatra izay dia vonjeo ny tenantsika voalaza ny baiboly fa amin'ny afo ny andrian'Andriamanitra ny zava-drehetra ny mitenterana amin'ny afo fa voalohany izy tamin'ny rano fa amin'ity amin'ny afo raha maty nareo any amin'ny Joel any dia izy amin'izany fotoana zany dia ataoko milevina mpitsangana ny mason'ny olombelona sy ny lelana amin'izany fotoana zany izy dia mitsiponina ny olombelona tahaka ny fitsiponina oliva rehefa vokatra ny oliva dia alain'olona be ny vokatra fa misy ambikambony kely ao kely sisy dia ambikambony iny tsy azonao io fa tsy maintsy kapohana le oliva dia mitsaka kely dia kely zany hoe ny olona hiditra amin'ilay millénium olona vitsy dia vitsy dia vitsy ny ankamaroa no faty amin'ny tribulation daholo ny ankamaroa no voatsara daholo le fitotoana fa alohan'izay dia misy any fanantenana hoe ao an'ilay fampakara ray raisina ray aveny isy aratoro izy ray raisina ray aveny raha be ny zany mampivady zany mety anatin'izany satria miara-matory dia nyray mandeha dia nyray mizaka isy fahoriana tsy misy tatazy hatramin'izay misy ny tany ozy izy dia sao ary tsy misy intsony raha manaraka ny tantara anao na fahoriana ty tamin'ity tany ity tena efa extrême be tamiloha tany fa reny zany mbola tsisy dika fa mijery deuxième guerre mondiale nareo trop be zavatra tena hoe nataony nazi tena matsaraviny
misy karazana fampijaliana be da be. Raha manaraka ny tantara koa tsika ny amresaka inquisition catholique. Inquisition catholique zany le amin'ny alalan'Andriamanitra ny katolika ny namono kristianina maro zay ny foazony tompo. Dia trop be ny zavatra nisy tamin'izany. Tsy zakina amin'ny tantara azy raha tena mampalahelo. Nefa zany mbola tsisy dika. Mbola tsisy dika. Raha amin'izao zavatra tsika amin'ny zavatra kely tena kely tsisy dika ny teny tompo elao Jesosy ny fahotana marary antsika izy. Maika fa ao ny tena aina aina zany ny miasa amin'io. Fa zavatra kely tsisy dikana tsika tsy mahafony antsika ho an'i Jesosy. Zay dia mahatonga Jesosy ny teny zay rehetra te azony ainy avery azy ary zay rehetra te avery ny mianto ny azo azy. Fahotana kely ny tompo tena homeo avy-dranony amin'izay fisotroana fijangajangana. Resaresaka zavatra tsy mahasoeka marary ianao tsy tianao le izy. Aleonao ny ianao novonjenao misy toy izay Jesosy. Ahoana moa ny ahafahantsika sahijory zany dia tianao Jesosy amin'ny tribulation fa dia tena nanaiky raha fotoanao. Tsy vitsy zany fa tsy relation personnelle amin'ny tompo. Nefa ny relation personnelle amin'ny tompo amin'ny fotoana izy dia koa fa sarotra dia sarotra dia sarotra dia sarotra. Satria voalaza mihitsy fa misy rehefa miala ny enlèvement dia manome malalaka amin'ny fanahy masina any ratsy.